Tompolazo tompoko vavy manamafy ny voalazany SG faly miarabanao tonga amin'ity département aty besaky ny naniry fa raha ihany ny tafita onona tonga ny Voltaire ny teny hoe il falit un calculateur suffit un danseur qui l'obtient ianao ny lasa zay ny raha-bakonao zay bebe ny feonandeha tato monsieur le ministre ay moa anao namako niara nianatra tamin'ny promissionnaire nipetraka teny Akaso no tafiditra tena faly de faly aho zady zao ny toerana tahaky ny tony ny toerana ny poste de désignation de poste natao andaloha nanendrenanay dia tetezamita ny alalan'ny feuille de route vita ny tetezamita zay sorana ny président hery fa mbola nahazo cadeau zay telo volana sorana ny président hery zany fa tonga tapitra tamin'ny janvier ny aty zay no marina zay ka araky ny heriny ankizy hoe tsy arahana laelo izy sentoseto foana izao fisarasiky zao ho an'izay mpiara-miasa amiko zany enquête nataon'ny PGDI ty PGDI dia tsy miankina valiny ato de izao 10 ny ministère anakiroa ihany no mahavita an'izany passation de marché zany en bonne et due forme dans les règles de l'art zany hoe tsy misy sikombakomba rasy ary tsy misy travaux fictif fa vita dolo ny asa ao koa ny gestion ny fitatanana an'le vola kely monsieur le ministre ny vola ato fa engany anao mba ameny zareo triple na quadruple zay tatanana tato asa tsara kely ny vola tato fa rehefa sara tatany ane besaka ihany zavatra vita sasasasany ihany tononoko aminao monsieur le ministre ny réhabilitation be de be ny natao trany antala tany sambavaka zay manko mety afaly anao de fa misy koa zava-baovao natao agnisyreo mandidy mbola sy nitokanany io tokana anazy anao ny any mahita rano sarotra be ny lalanany de mbola sy tonga tany any tokana anazy misy any vangaindrano misy any mananjara misy be de be zany nananganana an'io satria ny finoanay de sotra raha ny olona rehetrarehetra no miasa aby raha vao azy ny remena bila satria sisy olona teo dalo eto fa sy mananasa anao de sahirana tsy hita zay atao de manaonao foana zay ny finoanay ngamba zay natonga le hoe emploi zao zany sika zao an'izao sady manome asa no manofana efa mena mako zany zavatra zany zay ny zavatra nisy tatoko dia nahazo noty sara koa sika zany amin'ny fitatanam-bola finaritra zay mety tsara ny ohatra nameny satria l'exemple doit venir d'en haut fa misy koa aloha ny namana mpiara-miasa rehetrarehetra nanaraka an'izay de nasara nahatonga an'izay résultat zay teniko voalohany aloha de fisaorana irapo an'Andriamatoa ministra sy ny mpiara-miasa aminy noho ny voalohany aloha natotosana an'izao famindram-pahefana zao eto de mitodika manokana amin'ny secrétaire général satria zaho koa secrétaire général ary vao malomaly zay nanatanteraka ny famindram-pahefana tany amin'ny ministère ny fampianarana mba raha tonga ambony sy fikaroana ara-tsiansa vita soamantsara ary nandaniko fotoana lavalava ihany ny fanomanana an'izany ka misaotra monsieur secrétaire général fa matoy izy ty tafita soamantsara dia niezaka nataonao sy ekipa zay tarianao ny derany manokana ny monsieur le ministre satria ny fampiresaka ihany zay teo a zay tsy resaka ny fanaovana amin'ny raha manokana eo moa zany no tsy aivona le fotoana zay niarana efa elaela ihany zay dans les années 70 début des années 70 teny fanerasera teny Ankatso zay ça ne nous rajeunit pas hein nana moa zany aleo kany nana le football ohatr'izao faisait les coupes Bercy io ka ny afahana miresaka an'izany ampitsikiana ohatran'izao moa dia za sy monsieur Omer Bergy io olona ray fampitondra ohatran'ny brala akazo resahana ampitsikiana zany azo tonona ampitsikiana ny anarany misaotra amin'ny asa be zay vitanao sy ny ekipanao nandritry ny rotaona mahery kely angamba zay na ministranao tato
asa be no vita profon'izany mo ty rapport nataon'ny PGDI ity amin'ny oetimanana zay fantatra fa kely de kely zay nge afaka manompo maso any rehefa nommé tato moa dia nanompo maso amin'ny ny loi des finances to mahi de mahi zany ary mahi de mahi nefa ny fanamby goavana be mihitsy ny ato moa zany ny enseignement technique et formation professionnelle moa zany no hitako ato fa mikasika ny emploi de ho jereko miaraka monsieur le ministre Maranty inona ny ampahany fahefana avy any amin'ny fonction publique travail loi sociale zay makaty zany hoe zay batena amin'ny anarana hoe emploi io any le resaka emploi dia zava-dehibe amin'ny président de république tamin'ny andritry ny fotoana zay fampiresahanay mirahalahy dia nasindry be io dia ny azy dia tsotra fotsiny tsy maintsy omena asa karaka atao zany zay ahitany ny tanora sy tsy de tanora loatra koa asa ny any ambanivohitra nge ny tena misy ino moa zany potentiel goavana indrindra ny fambolena ny fiompiana ny jona ny fitrandrahana ny ala tsy ny bois de rose fa ny fitrandrahana ny ala amin'ny fomba maro samihafa dia les secteurs primaires zany dia réservoir d'emploi goavana be mihitsy eo koa ny efa hitatsika moa zany efa miorina ny QMM ny Ambatovy projet Ambatovy dia mbola isy maro hafa satria efa nitsika koa zany ny any Soalala ny any Tsimororo ny any Bemolanga dia ny charbon any Sanko to efa maromaro zany ny investisseur extérieur zay manao pimaso eto amitsika zay vonina ny ifanometanana amin'ny fanjakana malagasy amin'ny fitrandrahana an'ireo arena maro ankibon'ny tany sy ny ambonin'ny tany ka ireo dia ilana tanana ilana fahaiza-manao nankinina amin'ity ministère ty ny famolavolana ny olona zay anetsika an'ireny orinasa goavana be zay apetraka eto amin'ny firenena fa tsy anafara ezahatsika mba tsy anafara na Filipiana tsony j'ai rien contre les Philippiens fa raha asa mbola mety vitan'ny tovolahy sy tovavy na ny lehilahy sy ny vehivavy malagasy aleo ataotsika fa tsy atsotsika olona avy any velona atao vaindony raha mihitsy zany ny resaka emploi ary ny enseignement technique et formation professionnelle dia ho karazana hoe ho fitaovana mba ahafahantsika mamokatra olona manam-pahaizana sy manam-pahalalana afaka andray isana ny asa zay ilain'ny toe-karem-pirenena mifanohana ny croissance sy ny emploi zany hoe raha tsy misy ny croissance sarotra be ny amorona asa nefa tsy ho possible koa ny croissance raha tsy misy olona afaka isana ny andraikitra rehetrarehetra amin'ny orinasa isan-karazana ny enseignement technique dia mampalahelo fa ohatra ny farala raha eo amin'ny sehatry ny fampianarana farala tsy le farala mianta fa ohatra ny farala mahi satria raha ny ressource dia ny aty ny hitako kely indrindra raha ny olona dia ny aty koa ny hitako vitsivitsy any nefa ny fanamby goavana be tsy hitanisa inavy ny antsipriany zany fanamby zany fa ny anisany zavatra tsy mety sokendrena voalohany aloha dia ny revalorisation ny fonction enseignante dans le sous-secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ni mahavarina il faut d'abord revaloriser le secteur maninona mo no ny olona raha amin'ny sainy ray aman-dreny sy ny mpianatra sy ny tanora ihany koa efa tsy mahomby avy any amin'ny enseignement général no vao atao ino moa zany karazany hoe fialantsy sy mahita ny enseignement technique et ny formation professionnelle nefa raha jerentsika ny firenena zay mandroso tena miroborobo amin'ny lafiny ara-toe-karena amin'izao fotoana zao jereo moa ny any Chine
nanome jereo ny any Corée du Sud nanome lanjany be dia be mihitsy ny formation technique et professionnelle ka raha te handroso malaky tsika tsy maintsy omentsika ny toerana sahaza azy ny enseignement technique sy ny formation